zavaboary dia zavatra manan'aina takantsika olombelona. Samy harena tsika olombelona amin'ny voalohany ny biby ny zavamaniry fa ny tontolo iainana iray manontolo tsy afaka miaintsika raha tsy mifampitsinjo. Dia izay hoe toe-tsaina, toe-po, toe-panahy mieritreritra ny hafa izay zany ao anatin'ny fotom-pisainana sy fahendrentsika malagasy dia tsara hiverenana. Dia ohatra izao hoe inona ny fomba anankiray ohatra amin'ny resaka rano. Ferako ary hoe rano iray isaony tokony ampy anahy dia izay ilay hoe miaina ao anatin'ny sahaza. Satria na manana ary ianao afaka hampiasa be dia be dia mieritreritra hoe betsaka koa ny olona tsy manana dia tantanana am-pahendrenana izay ho ampelantanana. Faharoa ny resaka fako. Rehefa mampiasa zavatra ao an-trano ohatra hoe misy mampiasa karaoty dia ny hoditry ny karaoty iny dia efa fiteninay mihitsy hoe omeo sakafo ny zavamaniry iny. Dia rehefa mipetraka izay hoe fifanajana, fifampienoana, fifamelomana dia tena matoika fa afaka miaintsika ao anaty firindrana.